Jauna mpanao batisy io. Jauna mpanao batisy. Vao nahitany Jesosy dia Jauna nataony. Za ozy izy tokony ataonao batisa fa tsy anao nataoko batisy. Dia zao nataony Jesosy. Ataovy ihany aloha fa Jauna mahamety atanteraka ny fahamarinana rehetra. Dia naraisiny Jauna izy. Jesosy nasitrikany. Batisany Jauna nefa batisany fibebahana. Jesosy nefa tsy nanota averena. Jesosy tsy nanota. Fa maninony Jesosy nasitriky. Nataony Jauna batisa tamin'ny fibebahana. Ny antony dia tsotra. Vao nanomboka nahitany Jesosy avy lavitra Jauna dia nampahafantariny fanamasina azy fa ity ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Izy no mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Ny fahotany zao tontolo zao tao amin'ny Jesosy. Nahatonga an'i Jesosy nasitrika. Tsy nanota izy fa natao ota izy hozy izy Paul mba hamonjy antsika. Enola izy no zay otany zao tontolo zao zay. Satria nitondra an'izany Jesosy dia nisolo toerana izy ary nisolo toerananao tao Jordana. Dia zao nasitrika tao Jordana izy dia navoaka ny Jauna. Ny fahotany zao tontolo zao vonona ny famelana ho an'izay miverina ao amin'ny Jesosy nanomboka tamin'iny fotoana iny. Zao zany ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia manana famelan-keloka vonona ao amin'ny Jesosy tamin'ny batisana ataon'i Jesosy tao Jordana. Fa ny fijoroana ao androany amin'ny fanatanterahana ny fandraisana batisa mety atao eny namotana eo, mety atao eny amin'ny renirano naiza naiza, mety atao anaty piscine mandeha. Reny batisa ataonao reny dia confirmation na fanamafisan'orona fa connecté na mifandray amin'ny famonjen'i Jesosy ianao dia anisan'ny olom-bo vonjy ihany koa. Zay mahatonga marika toko fena mifolo fa 2024 mitoriny filazao saran'olombelona rehetra zay mino sy atao batisy no vonjena tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Toy izao Kristy fa manaraka tsara vena le. Satria tonga Jesosy ilay zanak'Andriamanitra nitondra fahotany zao tontolo zao. Marina Jauna tsy Jesosy. Jauna tsy Jesosy fa Jauna iraka amelohan'i Jesosy Kristy. Izy no manina anao batisan'i Jesosy. Proof tany amboaka izy ozy izy ny baiboly vao mivakitsika teo dia efa mifenona amin'ny fanamasina. Tao amboako Jauna dia efa miteny amin'ny teny satana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny antony no manina izy sy ho atao batisy fa no manina izy ho mpanao batisy. Zay mahatonga ny fanampinanarany hoe Jauna mpanao batisy. Fantatrao ve? Zay mahatonga miteny aminao azafatra piainy loatra ny feo zay mampirisika anao tsy handroso anompo an'Andriamanitra. Fa ny olombelona rehetra eto tany tsy voatery hitovy daholo. Normalement zao ny olombelona rehetra raha tsy atao batisa dia tsy mifandray amin'ny famonjen'i Kristy roa ny fotoana lasa dia very. Satria zay mino sy atao batisa no vonjena. Voalohany tsy maintsy mino aloha ianao. Faharoa manaky ianao atao batisa. Fahatelo vao vonjy ianao amin'ny matematika M plus B égale V. Dia ny zavatra nitranga dia sotra. Zao mipetraka ilay izy. Jauna ny afaka tamin'ny olona rehetra tany amboaka efa mifenona amin'ny fanahy satria no manina anao batisan'i Jesosy. Ny antom-pisina hoe atao tany tsy mitovy amin'ilay ao akaikinao. Fa raha ny olona rehetra tsy maintsy atao batisa, Jauna rery ny olona eto ambonin'ny tany tsy natao batisa nefa mandova famonjena satria no manina Andriamanitra tany amboaka izy ampanao batisan'i Jesosy. Tsy Jesosy natao batisa fa zao tontolo zao natao batisa ny solony Jesosy toerana natao Jordana. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Allô? Allô? Dia zao ny zavatra mitsanga. Ny olombelona rehetra eto tany koa dia zao ny zavatra reko hoe ny olombelona rehetra eto ambony tany tsy maintsy maty. Fa nisy olona teto tany atao hoe Eli, nisy olona teto tany atao hoe Enoka. Tsy mba nandalo fahafatesana izy fa nanjavona nafindra an'Andriamanitra toerana ho any an-danitra rehefa nakasitrahana. Karaha Eli zao teo amin'ny toeran'ilay olona mora miendrena. Elia, ianao indray dia tadidio tsy maintsy lasa ianao tsy maintsy lala velona zany. Dia misy izy Eli, raha ny ianao zay Eli dia vomafy. Zay mahatonga miteny aminao tsy zay rehetra mpanorotsorotso sy mpanisira rehetra zao dia ho enonao daholo zay zavatra lazaina. Fa zao vaovao mafaly misy zavatra mbola tsy hitanao fa tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga ny devoly manelingelina ny sainao sy fanatrika ny fanajery
sy hijoro amin'ny sitrapony, satria fantany fa raha vao tanteraka ny fijoronao manaiky atao batisa eo ianao sy voatana tsony fa tonga dia misongozona ny ely ray manontolo ary lasa hery afo ianao mitondra ny fananten'Andriamanitra anaiza somary eteka ao an'Andriamanitra. Andriamanitra nanomana toerana, halleloja, nanova olona izy ho vainy ianao olom-baovao mba ahafahanao misitraka ny tsara rehetra nomaniny ho antsika ao aminy. Dia zao ny zavatra mitsanga, mihaino venareo eny fa naratra diso lalana azy ka nandesiny zona tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia misy famonjenao anao disponible ao amin'ny Kristy. Natao batisa Jesosy ho anao, na rahalahy kristianina ianao na silamo ianao, ninninona finoana misy ianao rehetra eto amin'ity tany ity dia tadidio voninao anao ny batisan'i Jesosy raha miverinao aminy ianao. Zao tontolo zao no mivonjeny Jesosy ka naiza mety diso lalana tsy manana Jesosy fotoana andro anapahanao hevitra von'izy ny fitakarivo ity hikarakara amin'ny fiainanao afaky nikasika izy amin'ny alalan'ny fahaiza-manao reo famantaram-panovana rehetra anaporofona fananao anao sy naharenao izy. Dikan'izay zay zavatra lava rehetra aorina andray, zay zavatra tsy mety eo vatanao amboarina androany ary ny maso sy nofo rehetra no hitanao any arivo fa hiasa mahery eto Andriamanitra anova zavatra sy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Ao Matitoko 4:1 dia zao ny zavatra nitsanga, zao ny zavatra nitsanga. Rehefa tsofoka amin'ny loko mangamanga le lamba dia mamindra natiora, lasa mangamanga mitovy amin'le loko le lamba fotsy. Hitanareo Jesosy ny tena amin'ny Jaune 4:15 ozy izy tamin'ny Nikodemosy, raha tsy ateraky ny rano sy fanahy ianao dia tsy andova fanjakan'Andriamanitra, tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Torotsana ny tanazay miaina. Dia ozy izy aloha Nikodemosy, ataoko ahoana ny verinao akiboneny ho ateraka indray dia tsy azon'le izy, nefa le sansany fahaterahana mitovy amin'izay lazain'i Nikodemosy fa zavatra hafa lazain'i Jesosy. Dikany hoe ateraka dia atsoboka tanteraka, ohatrany hoe any ekibo voaka vo hita. Dikan'izay tsy le manakely ny tapom-ponao dia vita batisa ianao fa ateraky ny rano mihitsy atsoboka dia atsangana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Torotsana tana zay miaina, miaino tsara venareo, ny batisa dia ekina ny famonjena. Dikan'izay ny batisa tsy atolotra fa volonté anao mikasika ny fananao, zay mahatonga Jesosy ny teny raha mino an'le teny le olona ka manaiky atao batisa dia ho vonjena. Dikan'izay ny lanitra tsy etoan'izanizy. Tamin'ny Jesosy mbola zaza natolotry ny ray aman-dreniny tao amin'ny tempoly izy, fa rehefa lehibe izy natao batisa nitondra ny fahotany zao tontolo zao, nanatanteraka ny misiony amin'izay matotra tsara ary saina tsara misafidy ny lalina tokony ho aleny. Zany mahatonga atsika tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Somary halleluja ao an'Andriamanitra. Dia zao Jaune nanaonao batisa tamin'ny batisan'ny Jaune natao hoe fibebahana rano, connectenao na mifandray amin'ny batisan'i Jesosy tao Jordana, aseho amin'ny finoana eto Madagasikara fa tsy mila makany Jordana fa mifandray amin'ny famonjena zay nanitsihana Jesosy tao Jordana. Fony anao mbola mpanoty dia efa maty hamonjy anao Kristy. Atao batisa ianao satria Jesosy natao batisa teo amin'ny toeranao, zay mahatonga anao atao batisa amin'ny anarany satria izy ny mpamonjy. Torotsana ny tanazay miaina mba tiako hitantsangano hoe tanazay miaina sady mahatsara zavatra zany. Dia zao ozy Jaune ny anahitra eo amin'ny fibebahana, ny batisan'ny Jaune zany batisa ny fahateram-baovao, nalevina tamin'ny fahotany ianao. Dikan'izay niara-maty tamin'i Jesosy ary natsangana tamin'ny fandresena ianao tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Dia ozy izy Paoly, raha mino anao fa Kristy maty ho anao ary mino dia efa nitsangana tamin'ny maty hamonjy anao izy,
amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no itenenana azahoana famonjena, dia voavonjy ianao ny dikan'izay. Aleloia. Dia zao le lalana ny Jesosy ndray batisany fanamasina sy afo. Dia zao le momba ny afo, Jaona mitondra anao any amin'ny fary rano, fa Jesosy ndray mitondra anao any amin'ny fary renirano-nafo. Dia zao ny zavatra mitranga, betsaka amin'ny kristianina no miteny hoe rehefa vita tompo hosorony amin'ny fananao masina ny vavako mba hiteny amin'ny teny tsy fantatra, na hosorony ny tanako mba hahery vaika be amin'ny fametrahantanana. Rehefa nataon'i Jesosy batisa amin'ny fanamasina ianao tamin'ny afo, dia zao natsoboka tao anaty afo ianao dia lasa afo mandehandeha. Ianao mihitsy lasa afo. Ataonao tsara tana izay mahery. Hitanareo le lamba rehefa natsoboka tao anaty rano dia lasa atao anatin'ny loko dia lasa niendrika an'ilay loko. Ianao rehefa atsoboka tao anaty rano dia lasa maka niendrika Jesosy rehefa misangana, satria le natiora ao anatinao lasa olo-baovao ianao. Zao ny zavatra tsy hitanao. Hozy izy Korintiana faharoa toko faha 10:20. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, olona vaovao ianao, na io ara ny tarehinao dia olona hafa misy ny ao anatinao. Satria ianao le vaovao natsangana aveo iny, lasa olona manana ny natiorany Kristy ao anatinao, mitafy ny fandreseny, mitafy ny fahombiazana, misy herin'Andriamanitra, feno fanahy tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Fa le batisan'ny afo ohatran'izao, rehefa natsoboka an'i Jesosy tao anaty afo ianao, tao anatin'le afo sy le fanahy, dia zao mitsangana aveo ianao amin'ny tontolo ara-panahy, lasa hitany devoly hoe vilany mafana tsy azo ipetahan'ny lalitra. Lasa olona mahery sy mafana ary mahery vaika be. Amen. Dia ohatr'izao mipetak'ilay izy, batisan'i Jaona manangana anao amin'ny fibebahana, manova ny natiora ao anatinao. Lasa zanak'Andriamanitra ianao rehefa vita batisan'i Jaona. Fa mibatisan'i Jesosy voninahitra voalohany izay. Ny voninahitran'Andriamanitra voalohany ianao ao anaty novana, anana ny endrik'Andriamanitra, manana ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Fa mila mampiasa azy fotsiny ianao rehefa mifoha. Ahoana ny fomba ampiasana azy? Mila mandroso batisan'i Jesosy ianao. Batisan'i Jesosy, batisan'ny fanahy, hery. Lasa tena feno hery ianao. Zany no mahatonga ny Petera tsy hoe ny tanany fotsiny nanafaka amin'ny marary, tsy hoe ny tongony na ny vavany fotsiny. Misy fotoana izy miteny hoe jereo miampita le hery. Misy fotoana izy ny tany-dindony fotsiny, satria ny vatan'ny Petera ray manontolo motsiny ny vita batisa tao amin'ny afo sy ny fanamasina, dia na ny tany-dindony azy lasa tany-dindony fanamasina sy afo tsy isy aretina tavapetraka izany izay nalovany. Mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Mazava aminareo ve le zava-ditanga eto any arivo? Mazava aminao ve le izy? Ka te anentana anao andro any arivo, rehefa resy laty ianao dia iroso amidingana tsaratsara kokoa anatin'ny fanimpona. Mety aiza ho ateraka indray, verenao ny azo fijaliana, mitenena amin'Andriamanitra, mamindafo amiko, mamelany heliko rehetra. Voninandro any ariva iakiny fahotako eo anatrianao. Raisiko ianao ho tompo famonjy ny fiainako manokana. Rehefa manomboka manao an'izay ianao dia manomboka amin'iny fotoana iny raiso omponao Jesosy. Aorian'izay mety aiza ho atao batisy. Misy miany ve? Misy miany ve? Dia hozy izy Paoly, ary tsika rehetra mitafatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompotoniny amin'ny mijery ny fitaratra, ka hovana anana izany endrika izany. Avy amin'ny voninahitra miainga avy eo amin'ny batisan'i Jaona no vana anany voninahitr'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, makeo amin'ny voninahitra, makeo amin'ny batisan'i Jesosy aseho amin'ny fanahy masina mikery mpamoronana eto an-tany sy mareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay le izy, ohatra ny Genesis toko voalohany, aizina dia nampisy mazava Andriamanitra rehefa niteny, androany arivo, ninona herin'ny maizina rehetra ao amin'ny fiainanao, ty takarivo ty Andriamanitra anova ny aizina rehetra ho tonga mazava, satria zay teny zay no afatra nandran'Andriamanitra na eto. Rehefa manaiky ianao miaiky ny fahotanao, mitafy natiorany teny miala amin'ny faratsinao, mandeha ao amin'ny Kristy ianao ka adiny mitsangana sy mijoro, tonga zanak'Andriamanitra mifanekena azy tompo sy famonjy ny fiainao manokana. Aorian'izay hovainy ianao anany natioran'Andriamanitra, ary zay natiora zay miteny dia mampitranga zavatra. Ho hitantsika eto androany arivana ny rally eto Mahajanga, ny rally anisan'ny tsara indrindra ho atrehantsika nandeha Madagasikara. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Voalohany
zao ny ampiavaka Mazanga, zao ny ampiavaka Mazanga. Mazanga tanina bavatana kay za sakalava boka Mazanga. Marete ka Andriamanitra. Dikan'izay raha vitan'Andriamanitra ny zodiany zany nanakay amin'ny tany tsaiky aloha ambariny voalohany. Sabanao mahay. Marete ka zao n'Andriamanitra. Halleluja! 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 Zao le zavatra misy, zao le lalana, zao le lalana. Misy olona manontany hoe Pasteur Rodolphe, ozy le dokotera zay. Iriko moa izy mba hoavy rapiso. Tena iriko izy tena manokana. Fa resy lahatra mihitsy izy taorian'ny fizahana an'le tany amin'ny dokotera. Le dokotera le hoe nizahana momba le trompe. Tena gaga rangafa inona mihitsy zavatra ataonao izy maintsy anahy. Dia ozy rehefa avy eo. Zaho tsy manao zaho ozy izy nanentsika anareo mihitsy hatramin'izay. Tsy tiako misy le mamorona manasina reto tsy mamango fijona marina. Anao tsy le mamavandy anao pasteur. Taloha zany namango an'izany. Fa raha ty ozy tsy hay mihitsy amanina an'ity e. Zay dokotera zaka ilany iny profo ozy izy. Ka profo efa hitanay. Ty teto tamin'ny 2004 tsy izy. Ty 2014 raka ino raha nitranga atao pasteur. Ty zao rehefa avy eo fanamasina manao ny ataony. Za sainy miteny amin'ny fomba tsotra fotsiny. Dia izy mamorona. Le Andriamanitra ny genesiseny iny atao anatiko e. Mpamorona iny atao anatiko avelona mandrakizay izy e. Tsy misasa ka fa mamoaka amin'ny fomba tsotra fotsiny. Amin'ny anaran'i Jesosy sy mareteka ao n'Andriamanitra. Vao tamin'ny herinandro ane zany e. Tena kiko vao tamin'ny herinandro ane zany e. Fa ny manaraka hoe ny manaraka. Eto androany ray. Eto manomboka androany ray. Zay resy lahatra ny samitiava maveo n'Andriamanitra. Dia ahoana ny ampitangany zany pasteur mba misy tendreve zao ny takiny Jesosy aminao androany. Dia misy tantarany zanakadala. Io zanakadala io ohatran'le olona ohatra mafisofina be. Nety ny taona mifananana. Laniny tany amin'ny vehivavy janga. Dia tany izy nanao adalàna tany. Dia zao ny zavatra nitranga tsy sarony tao am-pony. Ty azy ny ray. Natahotra izy niody rehefa lany le vola. Ho voalatsy. Ho voeso. Ho voateny ratsy. Tsy fantany hoe ny ray iny sady tsy piteny ratsy fa izy nandeha tany dia nafantana ny toetran'ny olona tany ivelany tany. Fa ny ray ny tsy aneso azy zany, ny ray ny tsy teny ratsy amin'izany. Vao niala ny tao an-trano izy dia efa nitebotebo ny ray. Tiava maveo an'Andriamanitra, voninahitran'Andriamanitra rerana. Raketina tsara moa ty fitsorona vavolombelo ty ao voninahitran'Andriamanitra. Ho aseho any amin'ny faritra maro hoe niasa ary mbola velona Jesosy ary nanenieriny tetoa Mahajanga. Tiaka mampiasika ao Jesosy. Toka kely mijery atsenao safady. Ya. Ramatoa Vola Celestine, foa septra loalika nangosoka efa taona zany fanahitainana rehetra zany. Fa rehefa teto Jesosy tonga dia maivana sitrana teo ny ao voninahitran'Andriamanitra rerana. Tiaka mampiasika ao Jesosy. Tsy maheno fanahitainana tsony mihitsy ianao. Eto. Voninahitra ao an Jesosy. Alléluia. Niazo VKL mission de manasanao isaky ny zoma arivo etsy amin'ny Roxy Antaninarenina. Rendez-vous panastranana miaraka amin'ny Jesosy takariva pahagagana sy fanovam-piaina isaky ny zoma arivo etsy amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 10 ora ariva. Fotoana ikarakaran'Andriamanitra ny olana rehetra. Fotoana zao iovan'ny fiainanao. Tongava maro tsy misy vidim-pidirana.